Madagasikara tamin'ity herinandro ity ny solontenany diaspora any France tamin'ny alalan'ny fikambanana On Mulay Day nisy ny fidinana ifotony namaritana izy ireo izay vahaolana maika hanatsarana ny sosialin'ny mponina anisany toromarika manokana ny fanatsarana ny asa fiarina sy ny fiainan'ny vehivavy sy ny tanora tantoliara sy ny teto Antananarivo nanamarian'izy ireo tamin'ny mpanao gazety ihany koa izay zavatra nataon'izy ireo teto izay Hainarabetany sy Jakira Kotomanga. Mila hampiroboroboana bebe koa ny tontolon'ny fampananana asa eto Madagasikara amin'ny sehatra rehetra mba hanatsarana ny fari-piainan'ny mponina indrindra fa ny vehivavy sy ny tanora, hoy ny solontenan'ny diaspora malagasy avy any Frantsa tamin'ny alalan'ny fikambanana On Mulay Day. Fikambanana izay nizaha maso ny zava-misy ny fiainan'ny tanora sy ny vehivavy tany Toliara sy teto Antananarivo tamin'ny herinandro ity. Vamamba de mpianatra ny Akato de HGR sy akany mampianatra Zazakamboty. Vraie mission c'est de redonner la dignité aux Malgaches via la création d'emplois. De zay tiana entina hoe zay olona mamorona asa rehetra zay zavatra activité mamorona asa rehetra de ho ampiana tosika zay ihany zany mitady financement de manampy tosika tous les porteurs et créateurs de projets. Sosikevitra naroson'izy ireo hafahana mitondra tolo-tanana sy tolo-kevitra amin'ny fanjakana ny tokony hanomezana ndraikitra azy ireo ho mpanolotsaina amin'ireo rafitra mpanantanteraka. Afaka hoe atao binôme zany ny tsy haiko ministère ohatra de olona avy any amin'ny diaspora ray de olona eto toerana ray de atambatra ny fahaizan'ireo entina miova de le vision le fikambanana zany hoe mba ho vision lavitra be le izy hoe mba ho ody daholo ny diaspora de ho firenena irin'olona Madagasikara fa tsy aniry olona de mba ho tonga aty amintsika fa za hianatra amin'ny université fa tsy tsika no mandeha mivoaka. Akoatry ny fanomakomanana atrikasa mifandraika amin'izay amin'ny faran'ity taona ity, vinanasa ihany koa izy ireo ny hamorona banky ny diaspora any Frantsa mba hanangonana ireo tolo-tanana hanampiana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara.